fanamby lehibe apetraky ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny fampiroboroboana ny sehitry ny famokarana mitodika amin'ny tsena amin'ny fanohanana ireo fianakaviana tantsaha mpikambana ao amin'ny vondrony tantsaha-mpamokatra na ny OP mba ho maty-anina eo amin'ny asa fiariana sy ny famarotana ny vokatra. Ny fandarana sa defi izay vatsian'ny fidavola miasa ao amin'ny faritra Iorombe no fitaovana eo ampelantanan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana manatanteraka ny fanohanana ireo mpamokatra ireo amin'ny alalan'ny fampifandraisana azy amin'ny mpandrara ara-barotra tsy miankina na ny OM izany. Manana anjara toerana lehibe amin'izany fanelanelana sy fanamorana ny fifandraisana eo amin'ny mpamokatra sy ny mpandrara izany ny antenemeran'ny varotra sy ny indostria na ny CCI eo anivon'ny faritra Iorombe. Zava-dehibe angamba ny fananantsika toerana goavana toy izao izay ahafahana mampiroborobo ny sehatry ny fandrarana ety amin'ny faritra Iorombe araky ny natao teo hoe ahafahana mampiroborobo an'ireo mpandrara sy misehatra tsy miankina rehetra izay eo ambanin'ny fiahin'ny chambre de commerce et d'industrie fa natao ihany koa ary izay ihany koa nisany nanosika ny fandarana asa defi izay teo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana anohana an'izao fiara-miasa izao dia ny ahafahana mampifandray indrindrindrindra ny atao hoe tantsaha-mpamokatra amin'ireo mpandrara izay eo amin'ny tsena izay ahafahantsika manamafy izay famokarana mitodika amin'ny tsena izay mba hitondra fampandrosoana ety amin'ny faritra ety fotony ary hitondra ihany koa an'izay atao hoe fampidiram-bola sy fampananan'asa indrindra ho an'ireo tantsaha ireo ary izarana izay vaovao sy fampianarana ihany koa mamatianina sy rosoana amin'izay sehatry ny fandrarana raha toe-karena izay. Ho fanatsarana izany fiara-miasa izany dia vita ny birao vaovao fiasan'ny antenemeran'ny varotra sy ny indostria ao Iosy. Tena zava-dehibe tokoa moa zany ho an'ny faritra Iorombe ny fisian'ny CCI chambre de commerce aty satria moa araka ny fantatsika zany ny chambre de commerce dia ny fampiroboroboana ny asa fandraharana eto amin'ny faritra Iorombe zany ka ny fisian'ity indrindra fa le fisian'le tetikasa ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana dia tena zava-dehibe tokoa an'ireo tantsaha ireo satria manomboka amin'izao zany zareo dia efa afaka mifandray avy hatrany amin'ireo mpandrara ara-bokatra ara-mpambolena sy ny fiompiana zany ka zava-dehibe tokoa zay amin'ny resaka fampandrarana aty amin'ity faritra izay faritra fantatsika tsara fa a majorité zany dia tantsaha zany tena betsaka aty amin'ny resaka ekonomika zany. Nitokana tamin'ny fomba ofisialy ity fotodrafitrasa vaovao ity ny sekretera jeneralin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana Ramatoa Raronomena Fanja sy ireo eo anivon'ny faritra Iorombe notronony avy ao amin'ny fandarana asa defi nasionaly sy regionaly ny 10 oktobra 2024 lasa teo.